faly miarabantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray androany resaka politika kely satria mivaovatrany ny toetra raha politika ao amintsika rehefa milamindamina ohatran'izao tsy hoe milamindamina moa zany fa araka ny vaovao eny dia nisy an'iny fanendrena ny prime ministre iny dia rehefa ohatran'izay zany dia misy miteny hoe efa mba miezaka ihany ny filoham-pirenena izay zavatra izay izay fomba fiteny izay matetika no anisan'ny tena manimba zavatra indrindra mamafa ny zavatra tsy mety be dia be ka ninazy zany ny hevitro dia hoe tokony tsy andeferana ny mpanao politika izay tsy mahavita azy na iza zany na izy rehefa ohatra ka hoe nomena fotoana izy hanaovana zavatra anankiray ary indrindrandrindra raha ohatra ka izy tenany no nanome fotoana hanaovana zavatra anankiray dia avy eo nefa iny tsy vita dia tsy tokony andeferana mihitsy hoe efa mba niezaka kosa izy efa mba betsaka ihany ny zavatra vitany raha ohatra moa ka hoe betsaka tokoa ilay zavatra vita ka aseho dia izay mba zavatra hafa fa raha ohatra ka hoe ao anatin'ny 4 taona ianao manao vinavina fa hoe amin'ny 5 taona manaraka ianao tena tanteraka anazy dia zavatra tsy mety zany ary isika manana point de référence na hoe fomba anankiray ampitahana ny zava-misy ny point de référence koa na dia tsy hoe ara-dalàna araka ny tokony izy arana dia niteteza mita ary soa ihany fa hoe taoriana niteteza mita no nitrango izao fitondrana izao niteteza mita araka ny fantatrisia rehetrarehetra dia tsy nahazo fanampiana avy any ivelany satria tsy ara-dalàna tsy nakatoavin'ny firenena avy any ivelany izany hoe tsy niainga avy amin'ny zavatra fanampiana avy any ivelany mihitsy ny zareo tao fa ny zavatra tao Madagasikara ihany na ahodiny ahafahany mamelona ny mpiasam-panjakana mampandeha ny raha isan-karazany ka raha ohatra raka niteteza mita izay ohatran'izany nahavita foto-drafitrasa maro ary anisan'izany ohatra mitsangana ireny hôpitaly manara-penitra ireny raha ohatra ka niteteza mita izay voakenda tamin'ny resaka fanampiana avy any ivelany nahavita zavatra goavana maromaro tokony hahavita zavatra goavana mihoatran'izany zany izay fanjakana mieritreritra hoe mijoro ara-dalàna tokony efa miseho taorinan'izay 5 taona izay ny zava-bita fa tsy teny foana hoe tsy mora ny manao zavatra na hoe mbola eo andalam-panarenana isika ka izay ho zany no antony hiantsoantsona an'ilay hoe tsy tokony andeferana ny mpanao politika izay tsy mahavita zavatra tsy tokony isy mihitsy zany iteny hoe tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fanarenam-pirenena fa tamin'ny olona nametraka anao teo anga ny fanarahana dia hoe atao anatin'ny 2 mandat na 3 mandat ny fanarenana firenena rehefa manao propagande ny olona tsy miteny an'izany fa miteny hoe ataoko ao anatin'ny 3 volana ataoko ao anatin'ny herintaona farafaratsiny nefa rehefa tonga amin'ny fitoerana dia manjary miteny hoe tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fanarenam-pirenena ny olona tsy misy mitaky hoe ho tafita avy hatrany Madagasikara ao anatin'ny mandat anankiray fa kosa tokony ho hita ihany ny zavatra mivaingana ahafahana mamerina indray ny fitokisan'ny malagasy ao amin'ny mpitondra ka izay zany ny antsoko amin'ity androany ity hoe tsy tokony isika vahoaka mihitsy no hiteny hoe efa mba nahavita betsaka kosa izy fa tsika mihitsy ny arana no tokony hitaky hoe aiza ny zava-by mba ho anatr'ireo mpanao politika hafa izay zany ny zavatra anankiray mba lazaina kely amin'ity fotoana ity fa dia mametraka veloma ho antsika rehetra veloma tompoko.